taorinan'ireny orana ny sesesy teto andrenivohitra ireny ny akon'ny any Atsimondrano ihany koa dia dibo-drano tanteraka izay ny faritra izany anarivo ny Trabona eo anivon'ity distrika ity ka dia miantso ny malala-tanana izy ireo hijery akaiky ireto Trabona ireto. Miakatra ny renirano misy Isony tao aorian'ny orana ny Kija teto Antananarivo. Komina 10 ao anatin'izany Ambavahady tokana, Itosy, Bemasoandro, Feno arivo ary ampita tafika no tena iaran'ny fiakaran'ny rano. Nanomboka ny alarobia teo dia tsy nitsaha ny tombo ny Trabona. Amin'izao fotoana izao dia mihoatra ny arivo ny Trabona any atoerana araky ny tatra nataony solombavam-bahoaka any Atsimondrano raha Arimanarivo voangy. Zava-misy any Atsimondrano izany dia tena miakatra be ny rano any ampita tafika izao Tsimbohatra misy Trabona efa misy ao arivo mahery ao aloha ranom-bato koa komina Ambavahady tokana misy Trabona eo amin'ny tafo 100 mahery eo dia eo zany niantsona ny tompona andraikitra ny BRGRCS izay rehetrarehetra zany amin'ny tanty sy ny toerana asian'ireo olona ireo zany dia eo koa ny olana anankiray ny rano misy Isony miakatra be mihitsy ny vary nefa mbola somary tsy dia masaka ny akamalony dia mitaitaina be zany ny mpamboly amin'izao fotoana ka ny antso atao zany dia n'izao ho an'ny tompona andraikitra zany dia efa manao antsavy ny amin'ny fanamboarana ireny toha-drano sy ny vanina taboaka rehetrarehetra ny tambary ireny na ilay hoe vanina zany mba ahafahana miaro ny voly mbola eny an-tsaha amin'ny fotoana raha be orana toy izao. Ankoatry ny fiakaran'ny rano, anisan'ny mampitaraina ny mponina ao amin'ny distrikana Atsimondrano ihany koa ny faharatsian'ny lalana indrindra ny ao Itosy izay mitarika fitohanan'ny fiara isan'andro.